Misaotra manotsika tamin'izay tapany faharoa izay ty anaty tsy tena azo lazaina hoe tapany farany satria tsy mitovy halava amin'izy rehetra teo fa famintinana izay rehetra izay miaraka amin'ilay fanontaniana hoe dia ahoana zany. Le resantsika teo hoe fanalefahan'ny olona an'le ngidin'le ratsy ny antony anaovana an'ireny fanazavana ireny dia hoy isika hoe tsy mety izay fanalefahana izay. Fa mitohy an'izay fanontaniana mitohy an'izany hoe dia ahoana zany fa tena marary tokoa nefa le ratsy ane tena miezaka manalefaka le izy ihany tsika naturellement na tiana na tsy tiana. Dia fa ny fanontaniana zany dia hoe tena tokony alefahana tokoa ve zany le izy le ratsy. Inona no ataontsika raha misy le ratsy fa inona no ataontsika kristianina raha tsy hanao ohatran' zareo le tsy nety teo zany, tsy rationalisentsika le ratsy oke. Tsy tadiavintsika ny veriko le teren'ny tsioro teo, tsy tadiavintsika ny origineny amin'izay tsy justifie izy. Le fiaviany zany tsy karohantsika amin'izay tsy manana fahamarinany le ratsy oke. Dia ahoana zany? Tsy mety zany atao zareo, inona zany ny mety? Ny mety ho antsika kristianina dia mazava be nambaran'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tsy alefahantsika le izy dia atrehantsika miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mbola niteny mihitsy hoe misy ny ratsy aza rationalizena ohatran'ny filozofa fa zakao eo. Tsy izay koa nefany ny vahaolana omen'Andriamanitra fa izy efa nampanantena antsika fa tsy hoe nampanantena, ny fampanantena manko ho amin'ny ho avy. Fa ny zavatra efa lasa aloha, ny efa vita, ny efa sura, ny efa azo antoka dia resy ny ratsy. Amin'ny faran'ity film ity zareo mandresy ny tsara. Izay ny tadidintsika kristianina, ny attitude, ny fomba fisainantsika, ny fotsika zany manoloana ny fisiany ratsy dia attitude an'olona mpandresy. Mazava ho azy mandeha ny fiainana misy zavatra be dia be mipoitra eny mampiseho antsika fa tena manao ny ataony ny ratsy, manao ny ataony ny fahotana sy ny vokany. Fa isika kristianina dia tsy olona subirana le izy miaraka amin'izao tontolo izao fotsiny hoe mitovy amin'izareo tsy manana fanantenana. Na misy ny fahafatesana dia mbola hozy Paoly hoe aza manao toy ny olona tsisy fanantenana, hoe maty eny dia maty any. Fa hozy izy hoe aza manao toy ny olona tsy manana fanantenana fa tsika efa mahafantatra fa mitsangana ny maty. Raha tsy mitsangana maty dia tsy nitsangana zany Kristy. Kristy maty dia avy eo nitsangana tamin'ny maty dia fampisehoana atsika fa ny olana goavana indrindra amin'ny vokatra ny fahotana, fahafatesana dia tsy miteny intsony noho ny asa nataon'i Jesosy Kristy. Dia isika kristianina rehefa tsy mitandrina ny fontsika, za siko anatin'izany, ny fontsika, ny sentimentsika, ny émotion antsika manoloana ny zavatra manjo antsika marary be le izy. Adino hatrany amin'ilay fampanantenana hoe mbola ho tapitra ty film ity dia tsara ny hafaran'io, adino zay dia adino koa le efa natao taloha hoe efa tonga Jesosy Kristy niregle ny problème na ratsy io fa mbola miandry déjà et pas encore. Fa le izy marary mahatonga an'io adinontsika dia manao mitovy amin'izao tontolo izao tsika, mitovy amin'izareo miatrika ny accident ny fiainana, mitovy amin'izareo miatrika ny fahadisom-panantenana ny fiainantsika rehefa tsy tsaroantsika ireto tenin'Andriamanitra ireto. Ny tanjony gasy be androany zany dia mazava be voalohany engany mba vitanay zay androany nanao démonstration ny démontrer na nazava nareo hoe tsy voazava le izy. Vita ve zay aloha androany? Zay ny tanjona voalohany fa ny tanjona faharoa ngeza indrindra dia ampahery anareo manoloana le izy nefa fa tsy izay hoe tsy voazava le izy dia ndana mody. Fa ny mampahery anareo anatin'izany hoe inona kosa nefa ny tenin'Andriamanitra ao antsika. Misy ny tsy fantatra, misy ny tsy azo antoka, fa misy kosa ny tena azo antoka dia ireto hoe ozy ny Kolosiana, ozy Paoly tenin'Andriamanitra Kolosiana 4:12 ka 5:12 hoe ary anareo izay efa maty ny fahadisoanareo sy ny tsy fiforan'ny fonareo dia novelominy miaraka tamin'ny Kristy. Nareo zany engany mba nareo rehetra efa navelany avokoa ny fahadisoantsika rehetra novonohy ny didy voasoratra izay ny ampangatsika nesoriny zany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana, noreseny ny fiandrianana sy ny fahefana ary nasehony miariary ny fitondrany ireo
amin'ny fandreseny azo fijaliana inona le fahefana sy fandrianana resahana io les autorités resahana io raha vao miteny an'io ny indrindra testamenta vaovao resaka ny devoly izy io ny devoly no tsy hoe izy no ratsy fa izy no personnification avadika ho misy tare ny ratsy de devoly zay ao anatin'ny saintsika ten'Andriamanitra raha vao miteny ny ratsy dia apetany kely eo ny devoly matetika mba tadiditsika hoe volonté ny ratsy manana volonté zany dia tsy ambony noho ny volonté an'Andriamanitra ary vitany faresany soamantsara ilay izy. Ny Kolosiana toko voalohany andin'ny faharoapolo misy an'ity hoe mampiavana ny zavatra rehetra io. Amin'izao tsika miteny izao na tsy haintsika raha inona ny tena antony nahatongavany ratsy dia hitantsika kosa ny akony ny fiatraikany conséquence ny effet-any zay ny tena malaza anazy teny gasy hoe effet zay ny effet-any ratsy hitantsika ary tsapantsika tokoa dia ny effet-any ngezandreo dia fikorotanana tsy mihavana amin'Andriamanitra izao tontolo izao. Osika hoe ny olombelona ihany no tsy mihavana amin'Andriamanitra eny ny olombelona no fahavalon'Andriamanitra amin'ilay fahotany fa hitantsika koa ohatra ny hoe misy loza voajanahary misy ny zavaboary ozy Paoly any amin'ny Romanina miara-misento miandry an'le fahatongavany fivoahany voninahitra ny zanak'Andriamanitra miara-misento amintsika zavaboary tsy azo lazaina fomba fiteny en quelque sorte zany hoe tsy mihavana amin'Andriamanitra koa zao tontolo izao fa isika ny tena tsy mihavana aminy fa zao tontolo izao lasa miaraka mikorontana miaraka amintsika eo dia ozy ny Kolosiana toko voalohany faharoapolo hoe sady izy no izy Jesosy Kristy zany io no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy tsy mihavana aminy zany zavatra rehetra zao korontana dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty io sy nitsangako velona fanantenantsika amin'ny alalan'io Kristy io no miverina mikambana amin'ny pièce du puzzle rehetra verina milona zavatra rehetra ka dia ny rano teo amin'ny azy fijaliana no nanaovany fampihavanana eny izy hoy izao no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra petaka tsara io any amin'ny farany any tsisy mamalankira. Ozy ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy raika ambin'ny folo hoe izy ireo kosa tsika zany io dia naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny nambarany azy ary tsy nakamaminy aina izy na dia ho faty azy nakamaminy zanak'ondry sy ny teny nambarany azy. Tsika zany manana ny verité atsika izay tena verité tsy fantatry zao tontolo izao miezaka manazava ny zavatra rehetra io efa fanalany an'ilay frustration no io izy tsy mahita vahaolana anatin'ny fony dia miezaka amin'ny rationaliser zavatra rehetra fa isika manana ny tenin'Andriamanitra isika no azo lazaina mazava tsara hoe nandresy an'io ratsy io raha fehezintsika tsotra be zany zay zavatra rehetra voalaza teto dia ratsy sy ny ratsy tsy tampoka amin'Andriamanitra ny ratsy tsy voazavan'ny olombelona ny fiavian'ny ratsy resin'Andriamanitra ny ratsy amin'ny alalan'ny rahan'i Kristy no fahafatesan'i Kristy no vahaolan'ny ratsy tsy misy fanameloana intsony ho antsika izay manao ratsy satria efa ao amin'ny Kristy tsika ho an'izay ao amin'ny Kristy tsy mamela ny olona irery Andriamanitra fa miaina miaraka aminy amin'izay maharary azy nefany satria mila hitantsika zany zay mila verina mahatoky an'Andriamanitra isika ilay tsy nataony Adama sy Eva zany dia ataontsika inona ilay tsy nataony zareo rehefa vao tonga ny laingany Satana hoe ohatrohatry zao io Andriamanitra io dia le fandraisany zareo zavatra tenen'ny Satana zany dia ohatran'ny hoe le Andriamanitra lasa deba tena zany tokoa ary tena ratsaina beka zany le Andriamanitra ao ambadiky izy zareo le manota voalohany iny dia zay no any anatiny any hoe tsy mahatoky an'Andriamanitra tsony tsy mity anazy tsony lasa ratsain'Andriamanitra eo masony tsy mahatoky anazy fa tsika miverina raha vao mihavana amin'ny Kristy tsika dia mamafa an'izay anatin'ny saintsika ny sain'ny kristianina ny fony kristianina zany dia mahatoky an'Andriamanitra tanteraka tsara izy verina amin'izay tsika tsara izy azo atokisana izy tsy mamela antsika irery izy ninona zavatra hainantsika zay ny tsy nataony Adama sy Eva zay ny adisony zareo dia manoloana ny ratsy zany tsika tsy vitany hoe janona fotsiny hoe vérité opaque dia misesita be vérité opaque
sady akehtsika hoe marary le izy raha vo tonga tsy alefahantsika tsy voatery alefahantsika ny ratsy tsy amaivanina ny fomba hanamaivanana anazy a tsy hoe sy amaivanana fa ny hanamaivanantsika anazy dia inona rehefa apetraka ao amin'ny Kristy le izy apetraka ao amin'le ao ambaniny fanantenantsika ny fomba ilazain'ny Paoly anazy amin'ny Romana toko fahavalo dia le hoe paraphraseko hoe par rapport amin'le voninahitra ho avy le izy maivana fa tsy amaivaninao amin'ny raisonnement anao ohatra zao mahatonga non maivana le izy par rapport amin'le voninahitra ho avy dia izay ny atsika kristianina zany a ny attitude antsika manoloana ny ratsy dia izay no tianay ambarandroany a nina zany ny ratsy ainanao a eto ny ana za koa mpahereziko anatin'izany a dia tsy mandao io Andriamanitra io rehefa nekenao tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia mandrakizay zay ozy izy tamin'ny mpianany tami'lenanao an'le iraka lehibe dana mitory a manaova mpianatra firena rehetra minaranray sy ny zanaka sy ny fanamasina dia anafarana izy miteny hoe fa za tsy andao anareo jusqu'à la fin dia izay no afatra ho antsika androany a aza maivanina ny ratsy foana fa tsy hoe aza maivanina fa amaivanina miaraka amin'ny tompo fa aza tadiavina raisonnement ahafahanao mandinika anazy tsotsotra kokoa zany